tia an'Andriamanitra. Tia an'Andriamanitra. Zany lohateny zany no rahantsika midinika indray izay anasako anao amin'ny tiavana amin'ity talata 24 ny volana febroary ity. Miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahoana soamantsara amin'izao ora izao. Naiza toerana misy anao, na tanora, na lehibe, na ray aman-dreny, dia tolorana ny fiarabana isika rehetrarehetra. Faly ny fonay amin'ny fotoana izay mbola iarahanao, fankafizanao ity fandarana ity, ny tompony hombanao mandrakariva. Ka ny fotoana izay rahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra dia tsy fotoana veramaina fa fotoana kosa androtsahan'Andriamanitra ilay fitahiana mananambiampy ho anao sy ny ankohonanao. Ka dia ny fiadanana ane no anjaka ao am-pontsika tsirairay avy. Andeha ary isika hiaraka hivavaka ho fanombohantsika indray izao dinidinika izao. Rainay ao izay any an-danitra, misaotra anao indray izahay no ny tombontsoa lehibe izay omenao anay, ka afaka miaraka mandinika ny teninao izahay. Rehefa notantaninao sy novombininao ny andritra ny alina mangina ka namoazanao anay tratrizao fotoana izao hiaraka andinika ny teninao. Mamela Tompo ny tsy fantaterahanay, mamondrafo aminay satria mpanota ihany izahay. Ary koa kosa ny faneona masina mba hoarotsaka aty anatinay, mba hahafahanay mandray tsara ny teninao, ary zany fanahy izany no ampianatra anay izany teny izany. Dia mitahizo ampiara midinika amiko izao, ny amin'ny anara Kristina angatana ny vavaka. Amen. Tia an'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia Andriamanitra fitiavana izy. Kanefa ny maha-Andriamanitra mahefa zavatra rehetra an'Andriamanitra dia tsy midika tsekory, fa afaka manao ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny fahendrena sy ny lojika Andriamanitra. Zany hoe tsy azon'Andriamanitra atao ny maniry ny olona ho tia azy, na dia zany aza ny fanirian'Andriamanitra. Veriko indray mandeha, tsy azon'Andriamanitra atao ny maniry ny olona ho tia an'Andriamanitra. Fa raha toa mantsy ka izay tokoa nataon'Andriamanitra dia tsy fitiavan'Andriamanitra, satria tsy fitiavana intsony ny zavatra atao antery. Ao amin'ny Deutéronomie 9 ka ny 7 sy ny 5 dia misy ny etaetan'Andriamanitra indray fiantsona ny zanany, fiantsonanao mba ho tia an'Andriamanitra. No voalazan'ilay tenin'Andriamanitra. Mianoa ry Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Mitovy amin'izany ihany nambaran'i Jesosy ao amin'ny filazantsarany Matthieu 12:20. Filazantsarany Matthieu 12:20, ka vakiantsika amin'ny 7:17. Filazantsarany Matthieu 12:20 ka ny 7:17. Zao ny vaky ny teny amin'ny anara Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy: tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Ny tiana ambara zany eto dia miantso antsika Andriamanitra mba hity azy amin'izay momba ny fiainantsika rehetra, ny saintsika, ny fotsika, ny fanahintsika, ny momba antsika rehetra, dia tarihin'Andriamanitra mba haneo ny fitiavana azy. Ny didy lehibe nina momba ny fitiavan'Andriamanitra tokoa no ampianarin'Andriamanitra amin'ireo andinin-tsoratra masina ireo. Irian'Andriamanitra ny tiavan'ny olona rehetra azy, fa ny zavatra maharesy lahatra, zavatra hita masoka, tsy ny olona rehetra nefa no tia an'Andriamanitra. Za matoky, za mino
fa ianao zay miaraka mandinika amiko ny ten'Andriamanitra dia tia an'Andriamanitra anao. Inoko izany ary amporisivoko ianao, entaniko ianao, hitazona hatramin'ny farany izany fitiavan'Andriamanitra anao izany. Misy olona mieritreritra manao hoe nahoana raha toa ka ataon'Andriamanitra tia azy fotsiny izao ny olona tsy asiana fepetra. Saingy izao ny zavatra misy. Andriamanitra dia manome antsika ny fisafidy malalaka. Manome antsika malalaka izy ny amin'izay hitiavantsika an'Andriamanitra na ny tsy hitiavantsika an'Andriamanitra. Izay olona tia an'Andriamanitra zany dia olona anankiray izay tia azy tsy misy fanerena. Ry mpiara-midinika namanaisany nomena fahafahana manao safidy hitia an'Andriamanitra isika olombelona na hanohitra an'Andriamanitra. Averiko ny mandeha nomen'Andriamanitra fahafahana malalaka isika na hitia an'Andriamanitra na hanohitra an'Andriamanitra. Zany hoe miankina amin'ny safidy tsika zany ny fanehoantsika fitiavana an'Andriamanitra. Androany dia te hitarika ny sainao raha miantso anao Andriamanitra, tiavany Jehovah Andriamanitra ao fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, dia Andriamanitra ianao ani no hamaly izany fitiavana izany. Ary eo no hitaritako ny saintsika rehetrarehetra hoe safidinao, safiditsika ny mamaly ny fitiavan'Andriamanitra. Koa raha makivaky ny tontolo andro ianao dia tontolo andro andraisanao safidy hanamafisanao ny fitiavanao an'Andriamanitra, satria ny fitiavan'Andriamanitra anao dia fitiavana mandrakizay. Ny tompony ombanao indray ka ianao dia hisafidy indray hanamafy ny fitiavanao an'Andriamanitra. Ary hitaona ihany koa ny manodidina anao, hitaona ny ankohonanao, hitaona izay miara-mifanerasera aminao mba hitia an'Andriamanitra ihany koa. Andeha ary hivavaka isika ho famaranantsika izao dindinika ny rahantsika teto izao. Vavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, nampianatra anay indray ianao androany amin'ny fitiavana anao. Dia fitiavana tsy misy ahontery, fa fitiavana vokatra ny safidy malalaka satria Andriamanitra fitiavana ianao. Ampio ary izahay mba hitianao amin'ny fonay rehetra, hitianao amin'ny sainay rehetra, hitianao amin'ny fanahinao rehetra, hitianao amin'ny momba ny fiainanay rehetra, ka naiza alehanay androany na inona ataonay dia ho hita taratra eny aminay fa tianao izahay. Dia mitahiry izao mpiara-mianatra izao, mpiara-mitinika amiko ny teninao izao, hombanainy ianao ka tsy hafoy tsy hasaraka anay amin'izay rehetra alehanay. Nohony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.